Ny eny tsy toy ny tamin'ny taondasa ny mpiala sasatra ny azon'ny faritra nandritra ny andro fety hoy ny fanazavana izay nentin'ireo mpitatitra ny tombo araka izany ihany koa moa ny saran'ny lalana ka noho izany ihany koa tsy nahafahan'ny fianakaviana nanoatra nahafahana ny azon'ny faritra mba hiala sasatra ivoaka an-drenivohitra ihany koa. Raha tamin'ny taona 2014 dia nahatratra hatramin'ny 5.20 isan-jato ireo fiara feno mpandeha nandritra ny fialan-tsasatry ny fetin'ny faran'ny taona ho an'ireo fiara mpitatitra ho an'ny zotra nasionaly. Lasa 5.20 isan-jato fotsiny sisa izany tamin'ny faran'ny taona teo ary nilasa ireo tompony andraikitra fa tsy afa-po mihitsy izy ireo raha nivokatra farany teo. Niveau national manokana aloha dia nisy fiainana be tsoatran'ny isan-taona. Voalohany indrindra aloha iaraha malala sy mahafantatra ny krizy. Manarakarak'izay ny fiakatry ny gasoil tsy tena afa-po anay loatra zany tamin'ny fotoana. Feny an-dalana sécurité tamin'ity tsisy problème. Tsisy olana ny RN4 RN6 zany tamin'ity zotra ara-dalàna daholo. Misy foana ny caravane ho anay RN4 mampiasa ny lalana RN4 RN6. Misy foana ny caravane. Ary ny zandary eny amin'ny lalana mbola misy? Misy foana ny zandary eny an-dalana. Mandritra ny fety moa dia somary nanatombo kely ny saran-dalana, izany hoe naverindreo tompon'ny kooperativa hitovy amin'ny tena saran-dalana manodidina ny 5,900 ariary ohatra raha ny any amin'ny faritra Atsiranana ary mitovitovy amin'izay ihany koa ireo faritra avaratry ny Nosy. Ny any Tamatavy sy Mahajanga moa ny tena isan'ny nahasarika ireo mponina ny tamin'ny fetin'ny faran'ny taona teo.